Izay no lateny nentin'ny lalao ora valmanana fa manoloana izay voka-pifidianana izay koa dia naneho ny heviny ny candidat Lalatina Rakotondrazafy tamin'io maraina io mitondra ny fehikeviny teo amin'ny sarin'ny Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorsan. Hiditra ao anatin'ny filakevitra munisipaly Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy, candidat larana faharoa amin'ny Sambato tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra. Namparan-Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy fa hipetraka ho mpitondra fifandanjahakely eo anivon'ny filakevitry ny commune ny Freedom. Izahay dia hanao ny adidanay ao anivon'ny conseil municipal satria aza adinoina fa manana olona fitomarika tafiditra izahay amin'ny conseil municipal amin'ny contre-pouvoir ary mba teo lina sahady amin'ny adevitra izay tranga hoe inona marina moa zany tena programa hoentiny ilay ben'ny tanàna vaovao anahoana marina moa izy zany miadevitra satria ty tsy propagande tsony ka afaka hiala ianao hoe za tsy hanao adevitra ty tsy propagande tsony ka afaka hiala ianao hoe miafinafinao ambadiky ny vadinao dia hoe amboaritsika fa dada ny manao anisy ny sisa fa ianao ny tena anao ben'ny tanàna no hiatrika ny conseil municipal efa maika izahay efa dodina efa lina mba hita hoe anahoana zany adevitra amin'ilay ben'ny tanàna vaovao zany. Nanamafy Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy fa tsy afa-po amin'ny didina avoaka amin'ny fitsarana amin'ny sahanany ady amin'ny fanjakana mikasika amin'ny fitarainana nentin'izy ireo. Laza izy fa hampiakatra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana mpandrava-didy eo anivon'ny Conseil d'État. No zavatra ho ataonay mazava be fa miezaka izahay hanapirofo eo masony rehetra hoe ny anay ity tsy ady politika fa tena ady araka ny lalàna mihitsy zany hoe moyen juridique no entinay fa tsy moyen politique akory ao anatiny izay raharam-pitsarana izay izay no mahatonga anay hoe mbola resy lahatra amin'ny atota taratasy izay nentinay teo anatrehan'ny fitsarana dia mbola hiady ho amin'izany eo anivon'ny conseil d'État manana folo andro izay ametrahana ny anaovana ny déclaration de cassation eo anivon'ny conseil d'État araka ny code électoral dia manana ray volana izay anomanana an'izay atota taratasy izay dia mbola hanohy an'izay démarche ataontsika hoe hanapitra an'izay voie de recours légal izay izahay ao anatiny izay fa efa nomeny lalàna anay ninona mety ho valiny fa tsy maintsy anehoanay amin'ny olona izay hoe hiady eo anatrehan'ny lalàna izahay. Tsy tonga teny anivon'ny fitsarana amin'ny sahanany ady amin'ny fanjakana androany ny candidat ho ben'ny tanàna n'Antananarivo Lalatina Rakotondrazafy teny amin'ny centre famille Mahamasina kosa ny tenany nanatotosa hetsika ara-tsosialy hetsika fanangona mpitaovam-pianarana no nitotosain'ny Freedom ao anatin'ny 3 andro. Ny fitaovana izay voavory dia hozarain'ny fikambanana Freedom amin'ny fianakaviana sahirana eto Antananarivo renivohitra hanohanana ny fidiran'ny mpianatra.